Ny conseillena ny mpanolotsaina dia tena manandanja eo amin'ny fitatahana sy ny fampandrosoana ny commune anankiray. Conseiller sy ny mpanolotsaina no fahefana mpanao lalàna sy mpanapa-kevitra eo anivon'ny commune. Izay zavatra lany eo anivon'ny fivorian'ny mpanolotsaina no mivadika ho lalàna ho tanterahan'ireo be ny tanàna izay fahefana mpanantanteraka eo anivon'ny commune anankiray. Izay mihitsy ny tanjona lehibe amampanolotsainanay ny ametraka ny mangarahara io satria lasa nao anatin'le mpanolotsaina Antananarivo ary tsy mipetraka amin'ny plasiny, tsy mahafantatra ny tetibola ny tanàna Antananarivo na mpanolotsaina ary izy, tsy mahafantatra hoe makaiza lalam-bola ny tanàna Antananarivo. Ny asanay ny fisian'ny mangarahara izany hoe ho fantatry ny mponina Antananarivo renivohitra ny fomba hoentina mampiasa ny vola. Hitantsika tsy miafina amintsika misy teti-bola ho amin'izany hoe fanatsarana ny sekolim-panjakana satria isany asan'ny commune fanatsarana ny EPP CEG. Aminay zany tsy maintsy fantatry ny mponina ny ampiasaina ny volana satria ny mponina Antananarivo no mandony vola hoentina ampidonana ny commune rariny dia rariny isany mahafantatra an'izany. Odinary ny tena andraikitray avy amin'ny lisitra lalatsena volomana dia ny fiarovanay fanana-bahoaka tsy atao kapraraka amin'izay tia kanaovana azy. Zany dia tena toerinay ary efa mitoerina izy ireo tsy nisy tsy nampanantena teto roso roa arivony makaty nampanofisina foana isika malagasy ka zay dia mijoro amin'ny foto-kevitra hoe fitantanana madio mangarahara ihany no antoka ahafahantsika mandroso mampandroso anty-Antananarivo. Izay tompoko ao anatin'ny lisitra mavomavo tonga isitrika ary ijery ary anara-maso ny zavatra izay miseho ao anatin'ny commune ary amerina ny zavatra izay hitanay ao ho an'ny vahoaka, iverina ho an'ny vahoaka izay maniraka anay hitsofoka hijery sy anara-maso ao amin'ny lapan-tanana. Le tanamasoandro dia aminay le izy vahaolana hoentina amahana le fitohanana sy le hoe mahafeno an'le fahatanana Antananarivo. Fa amiko le tanamasoandro dia miendrika ho an'izany Madagasikara. Matetika sazy tsy ilainy tanàna Antananarivo, ilaina ny fanitarana ny tanàna Antananarivo fa tsy tokony hitsatoka amina pôlina anankiray fotsiny fa tokony hisandahaka manerana manodidina Antananarivo mihitsy izy io. Raha ny sakana fampandrosoana ny tolo dia tsy toy izao isika aloha voalohany indrindra. Izay tsy manohatra na miombo-kevitra fa manao fitsikerana fotsiny. Fa izay kosa nefa miantso ny fitondram-panjakana foibe jereo aloha ity Antananarivo ity hitarina ny renivohitra tsara ny fampandrosoana fa neto raha mbola tsy milamina. Zahay dia mahita fa ny fanorenana sy ny fanatanterana programa nasa nataon'ny fanjakana foibe dia topitaonina ny filazana azy avy any ambony midina fa tsy avy any amin'ny fiarahamonina miakatra. Zany hoe raha ho apetrakytsika any ary hofitaina ny tanamasoandro hevitra izay ho tanterana ny tanamasoandro tsy aboto manjaka. Ireo mponina izay efa nisitraka sy niverina tamin'ireo tany izay tsy maintsy hototofandreo ary aizy ireo miasa sa ho ampiasaina ao amin'ilay tetikasa ve ireo nefa tsy manana faripahaizana fanahtsahana amin'izay izy dia tsy maintsy izy anao an'le migration anao fisondраmonina izy aizy nitsomonina aty Antananarivo izy nitsoka eto Antananarivo renivohitra.